Drafitra ifotony fanajariana ny tany 300 no kendren'ny fanjakana ho vita mialohan'ny farany taona amin'ireo komina eto Madagasikara ahafahana mametraka sorodalana hampandroso ny komina ao anatin'ny 12 taona sy hamaritana ny fitaran'ny tanàna sy ny foto-drafitrasa hampisy ny fampandrosoana ifotony hoy ny tale jeneraly ny fanajariana ny tany. Isan'ireo komina roa na rafitra ny sakina ny Sema d'aménagement communal ny komina Rivomamy sy Apaimanga ary izao natolotra tamin'ny fomba ofisialy izao tamin'ny alalan'ny tantsoroky ny tetikasa tafita fandarana azy afafi centre fa tsy ny vondrona Europeanina vola. Ny toana ara-bola no nataon'ny vondrona Europeanina sy ny teknisianina nandrafitra ny sak fa ny hevitra kosa ny etaeta hoentina mpandrosoana ny komina dia ny ainga tamin'ny vahoaka. Rehefa ny vahoaka mametraka anazy dia sarotiny kokoa izy amin'ny fanaraha-maso ny fampiarana azy. Ezaka tafiditra amin'ny fanapariam-pahefana. Drafitra ifotony fanajariana ety anivon'ny komina efa nazahoana fankatoavana hatrany amin'ny filan-kevitry ny minisitra dia misy 50 eo. Ny eo am-panatanterahana antsika amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 20 eo. Ary ny tanjona hotratrarina amin'ity taona 2024 ity dia tokony ahenika komina 300 tsika faravaratsiny ny fanapariam-pahefana tafiditra ao anatiny mihitsy ny fanomezana antony drafim-panajariana ifotony ny komina tsirairay itony. Anetanana sady zany ny komina hafa izay mbola tsy manana. Isan'ny misongadina amin'ity drafitra ifotony ho an'ny fanajariana ny tany ho an'ny Apaimanga sy Rivomamy faharoa ity ho ireo ben'ny tanàna Pazo Tombontsoa ny fampandrosoana radio-karena mifandray amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizahan-tany. Ohatr'ireo famanana ny azy dia isany koa amin'ireo komina 420 iasan'ny tetikasa tafita no isitraka ny drafitra ifotony fanajariana ny tany toy izao hoy ny tompon'andraikitra. Misy 120 zany ny komina anaovana ny sak aorinan'ity komina anankiroa ity zany dia komina ny Ambohitrambo sy komina Ambohanana ato anatin'ny distriktan'ny Rivomamy. Dia amin'ity taona ity zany dia misy komina eo 7 no kendrena anaovana ny ity drafitrasa ity zany ifotony. Nosy niavana tamin'ity fotoana ity ihany koa moa ny satan'andraikitra milaza ny fepetra sy ireo sotoavina iraisana tokony arahan'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa.